sary-pady ny anaty rova azaka tiana raha tsy te hanenina hoy profesora Ralson Roger. Mpitsabo maty tany Toamasina tsy araka ny fomba tany nandevenana azy. Divorce anoanana fiainana amin'ny korotana vokatry ny Covid-19 eo amin'ireo mpiasa eny amin'ny fahasankarana. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity niany ity matinali ny Alatsinainy fa 20 ny volana May taogno 2024 tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny mahazatra andesintsika manomboka ny vaovao tahaka ny isanandro dia ny tatitra avy any anivon'ny CCO Covid-19 ny ampy 20 indray ny marary vaovao nahitana ny tsimikaretina coronavirus ho an'ny androany. Tafakatra 2 sy 500 araka izany ny isan'ny olona voan'ny Covid-19 teto Madagasikara hatramin'ny volana Martsa lasa teo iny. 370 sy 700 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly ka ny 4 amin'izany no marary mafy. 2 hatreto araka ny isa ofisialy no matin'ny coronavirus teto Madagasikara ary 720 kosa no isan'ireo olona efa sitrana. Falafim-baovao hafa kosa indray makasika indrindra ny kolotsaina sy ny soatoavina anisany mahaberesaka ny rehetra ny fikitihana ny rovan'ny Manjakamiadana izay vakom-pirenena amin'ny izao. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny ray aman-dreny iray manoloana an'izay ary mitondra ny afatra ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Horatsika ny andindin'izay angom-baovao ny Joël Rakotomalala tateriny Miradora Benjamina sy Tokira Marolahy. Tompona andraikitra tao anaty rova tamin'ny taona 477 hatramin'ny 477 ny profesora Ralson Roger. Lehibe lefitry ny fiarovana ny harem-pirenena ny tenany tamin'izany mahalala tsara ny momba io vakom-pirenena io. Zakitiana re io historique io zany ena tao ary zay natonga ny asa tao niaraka tamin'ny Madame Josette no zay samy avy amin'ny taranaka zany hoe andao mba amboary nytony asoava nytony raha mikitika an'io fototra io zany ianao dia ohatrany hoe mikitika mamono le tantara ohatrany hoe vao mainka ary manimbazimba ny mpanjaka ranavanina fatelo. Mitsipaka maron-drano ny voalazan'ny Francis Razaferson na Francis Turbo tale generalin'ny kolotsaina tao anatin'ny fahitalavitra rahavavy ty tompona andraikitra ity. Na eno tsara ako ny tale generalin'ny serasny kolotsaina tamina télévision rahavavy reny laza hoe raha navalina farozy no nadorany sambo dia izy no ohatrany hoe nanivaiva zany ny rova voalohany ka nanangana ny fiangonana tao. Ny ainanay zany ary fataro sary zany tena marina zany ka raha ohatra ianao malala an'izay tokony tsy tokoa zany anivaivana le fototra napetrako lieu historique io zany hoe fototra io manatantara io fa le fiteniny masy dia hoe io le fototra io zany hoe atsangana eo le Colisée mba amonona zany fa hoe vitatrona ry Fransay nanjanaka anay fa ty atsangana eto roko diso zay tsy mafy zany atao hoe classé monument historique na classé lieu historique misy dika le classement zay tsy natatao fotsiny zay misy dika mihitsy ary ny nofananay zany zavatra zany fa rehefa hoe classé monument historique na lieu historique dika zay tsy azo pitia. Malagasy sika mahalala tsara zany atao fady sy asina izany. Ny mpitondra dia mila manaja ny fomba ary mila miaino ny ray aman-dreny fa tsy manao bontolo. Teniko androany amoa ny tena safa 20 ny volana Mai dia mitsaron'ny mpitondraka amin'izay rehefa nyorinany fa aza kitikitihany io zay mba laza ataoko satria tenako zao nahita zavatra betsaka tao anaty rova tao be dia be ny zavatra hitako tao amin'ny alina zay tsy ino misy mpiambona matory dia misy mikapoka mamelaka tamaina zay eo amin'ny toerana isana eo mahita misy mandeha amin'ny trano
amin'ny alina raha taraiky mivoaka anao am'le maizina iny misy mandeha amin'iny arabe ao tokotany ohatra misy mipopoka hita maso daholo zany miainanay zany ary raha matora mbo tsy marovo conservateur mipetraka ao mihitsy izy ao mihitsy izy monina mahita foana izy ka zay nataoko anareo hoe aza tsinitsinina nyrovana ao tanina rivoty anjaka miadana ndrindrandrina zay ngezabe indrindrao sereo miaraka aminao fa rehefa hoe masina ozy malagasy dia mba ekeo re zay fa masina satria zavatra ohatran'ireny matsy atahorana sanatra hoe manody any orinany zay vao manenina tsy aloha fa orinandratsy. Mbola mitodika Toamasina ny masony mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Mbola mipetraka ny fanontaniana manao hoe inona marina no nitarika ny fahafatesany Dr Daniel. Fanadihadiana nataony Miradora Benjamina sy Tokira Marolahy. Mahatsiaro indroa mahita ny maizina ny fianakaviany Dr Daniel amin'izao fotoana izao. Sady namoa fianakaviany izy ireo no hiarany tsao ihany koa. Maro loatra mantsy ny feo ahely mahakasika ny nahafaty ity raim-pianakaviana ity. Fandraisana olona tao amin'ny hôpital kely nafararany Dr Daniel. Ankehitriny moa ny amboa izy no avy amin'ny asany. Dia ampahafantarina antsika eto fa izy no président faritany Toliara eto atapon-tanàna Toamasina. Ny asany no nampiamboho azy, ny asany no najainy, ary zay no nazaonan'izao aretina zao ka zao hitantsika no domany zao. Avy any Malaimbandy Dr Daniel ary olobe manana ny maizy azy. Misy arak'izany ny fomba tany tsy maintsy arahana rehefa misy olobe miamboho tahaka izao. Raha misy olo maventy manana maizy ka miamboho dia tsy vitana zavatra moramora fa farafaharatsiny herinandro eo no aretratory olo maventy ohatran'izao ary manona omby farafahakeliny ao amby telo ao amby roa no amby telo eo no vonona raha misy olo maventy manana maizy anazy ka miamboho. Eto moa zany dia ny fanjakana no tompona andraikitra ary tompona didy amin'ny fandevenana ny razana. Ny fianakaviana kosa dia mijery zay naovan'ny fanjakana azy. Ijanona Toamasina izay hatrany isika nagnano fanambarana ihany koa androany maraina ny fivondronan'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny faritany Toamasina manoloana ny tsy fahafehezan'ny filoham-pirenena any zava-misy ao anatin'izao ame anara-pahasalamagna izao. Ny andindin'izay andeha arahantsika eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Omen'ny filoham-pirenena tsiny ny vahoaka ny Toamasina manoloana ny fiparitahan'ny coronavirus aingana be any an-toerana amin'izao fotoana. Tsy fahafehezana ny asany no antoka ny vahoaka n'izany fihetsiky ny mpitondra izany. Efa hatramin'iny andohan'ny fihibohana no nijoro ny ray aman-dreny eo amin'ny faritan'ny Toamasina manakihana ny fomba fiasany ity fitondrana ity. Nilazainao zay tamatavy Andriamatoa Filohandry ny Rera Rajoelina fa kapitalin'ny coronavirus saotranao. Aza dininao fa tompona andraikitra mivantana voalohany tamin'ity fampidirana ny aretiny io ianao. Tamin'ny tsy fanakatonanao ara-potoanany serana piaramanidina sy ny serana tsambo. Nipetraka ho tatary zany. Inona mba fikarakarana nataonao teto aminay? Business organics. Noterenao ny zanakay isotran'io fa tsy nahazo nianatra zanakay raha tsy misotran'io. Zay nitoerinay zany ary mbola itoerinay androany. Raha mahasitrana marina ny CV organics, maninona ny mbola mitombo foana ny marary? Maninona koa mbola ampibonao ny vahoaka tsy mazava fangatsy voafendray izy ity. Ny testa nataonareo zay samy manana ny filazany. Ary hatramin'izao tsy mbola fantarina ny tena marina amin'io testa io. Lalaovinao loatra ny fiainam-bahoaka Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina amin'ny fahaizanao miteny amin'ny ainy aman-jery. Tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany ny filosiny manodidina azy na dia efa miatrika ady mafy tahaka izao aza i Madagasikara. Miandry fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny filoham-pirenena araka izany ireto ray aman-dreny mijoro ao Toamasina ireto. Vaovao mahakasika n'izay valanaretina izay hatrany mbola miparitaka be ity valanaretina ity eto Madagasikara amin'izao ary ny ao amin'ny faritan'ny Toamasina no tena lasibatra voalohany ankehitriny.
Manoloana an'izay dia napiakapeo ihany koa ireo ray aman-dreny eo anivony RMDM androany manoloana ny tsy fahaiza mitantany fitondrana amin'izao valanaretina izao. Germain Menjanahary no mitatitra ny fanadihadiana Sary Sirindratsary ny Manorandriamalala sy Andra Kotomalala. Tsy vao androany no nilazan'ireo mpanao politika sasany fa ny fitiliana ihany no vahaolana aingana ialana amin'ny fiparitahany aretina coronavirus ity. Ankoatra ny fitiliana dia ilaina ny fametrahan'ny fanjakana paikady matotra amin'ny fanatsarana sy ny fitsinjovana ny sakafo izay warapaky ny malagasy isam-baravarana ao anatin'ny fiboana izao. Voalohany fiarovana andreo mbola tsy vony ary faharoa fanasana andreo vavony. Eo amin'ny fiarovana mbola tsy vony zany eo no tokony hiasahana mafy ary tokony andaniana vola be sy hery mihitsy. Dia eo amin'ny fijerevana ihany koa ny olona sy mpitanana hoe anampy sy hanoana hatrany ara-bola sy ara-pihinana ny vahoaka malagasy 2020 tapitrisa. Ary ny tena zavatra mampalelo amin'izao fotoana izao dia efa tena mikrosofahana mihitsy ilay vahoaka madinika mitady zay zavatra hoanina an'io ihany noho zany tokony hitadiavana hevitra zany hoe le fiboahana zany sy ny sisa fa tsy asiana mimoboka fotsiny ohatranao. Raha ny fantatra dia efa tonga ny Tomasina ny Emonata mba andrindra ny fandaminana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 any antoerana ary nambara fa tsy maintsy manaraka ny fitsipika tanteraka ny mponina ao Tomasina. Tsy fantatra ny mpitondra ve ny tena olana ny ainany vahoaka ka miteraka ireo tsy fanarana ny fepetra apetraka. Fa any amin'ny faritra Atsinanana iny atrany matsiaro ho diso fanantenana tanteraka ny mponina ao Sainte-Marie ary mirorosaina manoloana ny firongatry ny aretina Covid-19. Andeha rahantsika ny andindin'izay tateriny nomena Andriamana Misata sy Mathieu Princy. Miororo daholo ny vahoaka ny Sainte-Marie noho ny firongatry ny aretina Covid-19 ao Toamasina. Etsy andanin'izany anefa mbola misy ireo samby mpitatitra entana izay avy any Soanerano Vongo niditra ao Sainte-Marie anefa sady mitatitra olona avy any Toamasina ihany. Raiky tahotra ny olona ao amin'ity nosy ity satria raha sanatry tafiditra ao io coronavirus io dia ho sarirana ny vahoaka. Raha ny fantatra anefa dia tsy hita izay tena fandraisana andraikitra mpitondra ao Sainte-Marie eo anatrehan'izany rehetra izany na ny olom-boafidy na ny solotena mpanjakana. Tsy mbola misy ihany koa ny fanampiana avy any amin'ny fitondrana. Ny masika ohatra dia ny olona misy atao ihany no izarana izany fa ny vahoaka madinika tsy mahazo izany ka voatery mividy. Misy olom-boafidy sasany indray raha ny fantatra hatrany dia mbola mitaketra trano ka miteraka atezeram-bahoaka izany. Na ny sakafo aza tsy misy satria very asa ny akamaroan'ny mponina. Mikatona avokoa ireo trano fandraisam-bahiny izay 800 ny vahoaka ao Sainte-Marie dia mivelona amin'izany avokoa. Vaovao mahakasika ny politika kosa misy fandraisana indrindra amin'ny mpandraharaha malagasy Andriamatoa ny Rado Rafalimanana. Araka ny didy izay nivoaka dia atao lavanty amin'ny alakamisy 7 ny volana May ho avy izao ny fananany ny Rado Rafalimanana. Ireto avy izany milina imprimante fanotana gajany rehetra isan'isany avy, milina imprimante grafika iray, pièce na kojakojana tracteur Farmatract modely sy ny marika rehetra izay ao anatina baoritra 7, kojakoja teknika ana fiara vaventy isan-karazany, milina fanaovana flashage izay avolenta ny koa ny antsoina hoe cadre métallique, ny baka métallique miisa 4 izay ahitana karazana kojakojana tracteur sy ny chariot à disque. Eo ihany koa ny baka métallique anankitelo izay misy ireo karazana kojakoja famperahana sy mifandraika amin'ireo milina fanaovana impression na ny fantana. Misy ihany koa ny tracteur Farmatract miisa 3, ny fût carré d'engrais biocal izay manana habe 10 litatra sy ny maro hafa ary ny milina fikirakirana saripika Fuji photofilm. Eo ihany koa ny machine équipement photographie isan-karazany. Ao Bevalala any amin'ny toerana misy ny orinasa ny vondrona ny Rado ihany moa no anatanterahana izany lavanty izany anomboka amin'ny 7 ora sy sasany maraina
amin'io alakamisy io ambany fanarahamason'ny vaditany ny maître Baoly Clara Rakotonombana. Tsy ahivina fa tamin'ny faharoan'ny volana aprily no nahiditra amponja iny Rado Rafalimanana ary hatramin'izao dia tsy mbola fantatra ny daty hitsarana azy. Fa lafim-baovao mahakasika ny finoana kosa dia nisy ny fanambarana izay notanterahan'ny RMDM tetsy Belera tamin'ny androany maraina. Votoatiny dia ny fiombonam-po amin'ny mpino silamo rehetra. Rahantsika ny andindin'izay tanteriny Germain Menjanahary sy Andra Kotomalala. Zava-dehibe ho an'ny mpino silamo ny volana Ramadany. Fibebahana sy fanamafisina orona finoana amin'ny ilay pahary. Ao anatin'ny sedralalovan'ny firenentsika izao sy izao tontolo izao no ny aretina Covid-19 dia dingana goavana ny navitan'ireo mpino silamo izany. Resina voninahitra ato amin'ny vondrona politika RMDM amin'ny mpifaliana no miarabanareo havana rehetra mpino silamo no nataterahanareo soamatsara atsakany sy andavany ny volana Ramadany. Na dia nandalo fotoan-tsarotra no izao valanaretina coronavirus izao ary ny firenentsika ka nahatonga izao fihiboana lava reny izao dia tsy nataonareo sakana izany. Maniry koa izay raha maniry ny toizan'ny fifankatiavana tena malagasy isan'ny fampitokisana hampanjarin'ny firenentsika ho tena vonina. Ombantsika Andriamanitra. Ny manao sinian'izany moa dia ny filohan'ny RMDM, ny vice-président-ny RMDM manerana amin'ny faritany enina, dia vice-président Antananarivo, Mazunga, Diego Antsiranana, Fianaratsoa, Toamasina ary Toliary. Zava-dehibe lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray mbola mangina hatrany aloha hatramin'izao ny eny amin'ny mandidina ny fasan'ny karana vokatry ny fikatona ny toby fiantsonana. Teny an-toerana nanao fanadihadiana inory fitiavana andeha rahantsika eo amin'ny sariny tahiriny aina ranaryniriny. Fisarapanambadiana, anoanana, fikorontanam-piainana amin'ny ankapobeny, santiona ny tarainandreo mpamily tokery manandrara rehetra eny amin'ny fasan'ny karana amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly. Vokatry ny fikatona ny toby fiantsonana avokoa izany. Liasana aloha zany amin'izao hatreto aloha dia mbola kibon'io mbe mbola tsy miasa mihitsy za io miala-miana fivoaran'le stansenement isokatra zay vao afaka hoe hitana miasa na ahoana. Miandry le fanampiana zay hatramin'izao le fanampiana mbola tsy tonga aty aminay. Ny anaranay fotsiny ny raisina lista sy ny ohatr'izany nefany le fanampiana mbola tsy tonga aty aminay jusqu'à maintenant. Za zao vady aman-janaka dia miady amin'ny vady aman-janaka mandeha makaty hoe tady asa mitady hoe tsisy ninina atao aty fa dia mijorojorona aty miandry lera dia mody. Lasa tena mijaly be mihitsy zay. Tsisy tsony mihitsy ny tena nany sakafo hohanina ara. Nankely ohatrana ara lasa midy atao sakafo. Miasako zao amin'izao lasa mitondra sarety lasa maka rano. Taloha raha mitondra sarety tamin'ny fisokafan'ny asa teto 2 arivo sy 1 alina nitondrako gony 2. Amin'izao raha mitondra sarety lasa 3 arivo ny ofa-tsarety nefa 500 arivo 5000 500 arivo dia vita olona 5 mianaka ao an-trano. Efa nisara-bady mihitsy aloha zay zao efa nisara-bady zay tsisy zay tsy manana tsy misy voly zay dia mivadinay teza rehetra mitondra voly mody isan'andro dia zay no mampanirana sainy dia nisaraka zay. Antsoavatra no ataon'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny madinika. Vahoaka maharary miasa tsy misy dia tokony mba eny ihany zany zareo ambony hoe inona ny vahaolana. Raha ohatra anay zany vahaolana hitanay dia mba mena fe-fotoana zany zay hoe amin'ny enina mba miditra miasa dia amin'ny 1 mba mirava dia zay ihany zany miandraikitra an'izay olona mandeto amin'ny gara rotera ho raisinay fepetra. Fa raha ohatran'izao noanay. Betsaka ny sorabola azon'ny fanjakana ho fanampiana any Madagasikara amin'izao aretina Covid-19 izao, izay efa mitentina 3,700 tapitrisa dolara Amerikana. Aiza ho aiza tokoa ny mangarahara amin'ny fampiasana azy ireny. Maro ny malagasy no mila vonjy fanoana, kanefa tsy hita mipaka amin'ny madinika izany fanampina izany. Misy amin'ny sasany azy tsy mba mahita akory izany vary iray kapoaka izany ao anatin'ny iray andro. Fisarapanambadiana, anoanana, fikorontanam-piainana
any ny 7 ora izay nomeny ny mpianatra any ny fitondram-panjakana nanaovan'izy ireo ny fitakiny. Tsy nahafa-po anefa ny valin'izany satria tamin'ny ampahany ihany no namalina ny fitakiny izy ireo. Mitondra n'izay fanadadiana izay Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina Ranariny. Fanomezana fanampiana ho an'ireo mpianatra manoloana ny hoentimanana mba hoenti miatrika ny fiboana toy ny vatsinjo na tosika fameno. Faharoa, fanoizana ny fizarana kasibosy ho an'ireo mpianatra mbola tsy nisitraka izany ankasy 2 ambolokandrina. Fahatelo, fametrahana jiro amin'ireo faritra maizina sy fanetsehana ireo tompon'andraikitra noho ny tsy fandriam-pahalemana. Faefatra, famerenana ny tsena mora ho an'ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka. Fahadimy, fanesorana ny tany kabinetra vaovao ao amin'ny ministera PIanay noho ny tsy fahaizany mifandray aminay mpianatra. Mazava ny fitakindreo mpianatra ny zoma teo. Ny sakafo no tsy ampy azy ireo nandritra ny 2 volana mahery tao anatin'ny fiboana. Ny sabotsy ihany ampitso ny fitakina nefa taitra ny fitondram-panjakana ary mety natahotra ny fitokonana mety ho ataon'ny mpianatra tonga ny vatsi-tsinjo saingy tsy ny rehetra no nahazo raha toka vatsy natokana ho ana mpianatra mipetraka eny amin'ny site Akatso Ambohipo 4 arivo isan'onandrasana. Tsy mijanona treo ny fitakina noho izany nanatanteraka fivoriana maika ireo solitena avy amin'ny faritra 20 andinika no toy ny zavatra atao androany arivo. Mahakasika ireo fanampiana efa azo kosa mijano tahiry izany aloha mandra-pahatonga ireo fanampiana hafa mba hisoroana izay mety ho fisavoritana isy amin'ireo mpianatra. Vaovao mahakasika n'izay sosialy izay hatrany fietsika hafakely no andesin'ireo mpitandro ny filaminana mampiatra ny amiana ara-pahasalamana any Alaotra Mangoro. Andeha rahantsika ny fanadadiana andesy ny mpanao gazety ny MBS ao Ambatondrazaka ny namana Niry Andrianay Narivony. Manao be fiavy toy ireny anenjika dahalo ireny ny mpitandro filaminana ao anatin'ny fanatotosana ilay fampiarana ny amena ara-pahasalamana hatao anatin'izany renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro izany. Somary niteraka fatafitonana ho an'ny sokajin'olona sasantsasany ihany ity fihetsika mitandro filaminana ity. Fa maninona hoy ny olona sasany rehefa amin'ny resaka ara-pandriam-pahalemana no tsy dia tazana loatra ny mpitandro filaminana fa rehefa amin'ny fepetra noho ny amena ara-pahasalamana dia mavitrika tsy misy toy izany izy ireo. Tao matsapa ho toy ny voan'ny Tsindrazolena ihany ny ankabeazan'ny sokajin'olona eto anivony ity renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro ity. Andeny eo arahantsika ny faneho-kevitry ny olona sendrany ny mpanao gazety. Mampalahelo ny ataon'ilay fitondram-panjakana eto amin'ny tanàna fa le olona vaoaka madinika zany ny an'ny androany tadiaviny androany. Nefa tsy misy solution mahita ny Antananarivo sy Moramanga sy anona zay fa mizara le fanampiana ray hetsy sy vary ny ety mbola tsy arisy ninina nefa idina le olona tsy afaka mitady vola. Tokony mba jerevan'le fanjakana aloha le solution. Tokony mba jerevan'le fanjakana aloha le solution zay vao mba afaka manidy olona fa zay nge afaka mihiboka ny kan zay rehefa misy vary hoanina ihany. Zay. Mansira tao anaty loka raha tsy misy nefa vaovao entanay amin'ny andro rajoelona président andro rajoelona misy fanampiana ny épicerie tsy mihidy fa hividianan'olona andavanandro ny vary ny épicerie vatsiana vary mba hovidian'olona foana vary raika poka raha mbola tsy ao an-tranonay ohatrany mampalahelo be zany le eto Ambatondrazaka mampalahelo amin'ny dia zao alefa malalaka ny fameloman-tenan'olona fanjaran'olona fotsiny zany hoe manaraka le fepetra dia zay matoaty tena dia vita io ty misy politika Nona sy antenaina fa hoen'ny fitondram-panjakana izay etagnetany sokajin'olona samihafa ty Ambatondrazaka izay ka mba tsy ho ela intsony ny fanomezana ireo fampanantenana izay nataony mpitondra fanjakana izay mifanaraka amin'ity resaka amena ara-pahasalamana ity.
Vaovao makasika ny fahasalamana teny amin'ny hôpitaly be Felatanana ny mpagnano gazety ny MBS tamin'ity androany ity nagnano fanadihadiana manodidina ny aretina Covid-19 sy ny fifandraisana izany amin'ny fanaovana evoka. Ravorazafy Mahena no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sary ny tahiriny aina ranariny riny. Tafiditra ao anatin'ny fiboana fa 10 minutes Antananarivo amin'izao fotoana izao. Atsikaritra tao aten'ny olona tsikelikely anefa ireo fepetra ara-pahasalamana atakina hisorohana ny Covid-19. Ny hita rehefa tsena be toy ny eny Anosy be mifanaretsaka ny mpivarotra sy ny mpividy any amin'ireo banky, toeram-pivarotana, fiara fitateram-bahoaka sy izay mety hampisy filaharana mifanetinety avokoa ny olona fa tsy misy nelanelana iray metatra. Averina isaky ny mikabary ny filoha fa tsy maintsy manao arovava ny rehetra ary voasaza raha tsy manaraka izany. Ampiarovana amin'ny Covid ave anefa ny fanaovana arovava fotsiny ihany. Ny tranga mitombo isan'andro atao anatin'ny 3 andro ny sesy nananika ny efapolatrany ireo fantatra fa voan'ny coronavirus mampametra-panontaniana ny rehetra ny trangana-retina misy any Tomasina tsy hita izay fepetra raisina voalaza nefa fa ny andro ririna no tena mampirongatra be ny Covid-19 efa manomboka mamirifirina eto andrenivohitra ahina hitombo ve izany ny salanisa no tsy fahampiany fandraisana andraikitra betsaka amin'ny any an-tokantrano no miaina amin'ny fanaovana evoka fotsiny ihany hiadiana amin'ny mikroba miaraka amin'ny fihinanana sakafo mampitombo ny hery fiarovana. Zay ataontsika hoe mahazo aina kokoa izy amin'ny toy somary mandomando izay misy amin'izao andro ririnina izao. Faharoa ao ihany koa ilay toetena amin'ny andro ririnina maimaina le rivotra dia somary maimaina zany ny taovam-pisefona indrindra ny taovam-pisefona aty ambony ny orona sy ny tenda ka mora hifindran'ilay mora hiveloman'ilay tsy mokaretina izany. Rehefa andro ririnina ohatra izao koa somary kelikely masoandro afatsika fa masoandro dia manampy amin'ny hery fiarovana sy famoronana natao hoe vitamine D izay ilaina amin'ny fiadiana amin'ny tsy mokaretina. Ary farany rehefa ririnina ny andro averiko indray fa matetika tsy mivoaky ny trano betsaka koa ilay fifampikasoana ao an-trano hidiana ny varavarana sy ny varavarakely satria mangatsiaka ny andro ireny rehetrarehetra ireny zany dia manazava ny antony ny fanontaniana hoe maninona rehefa fotoana ny ririnina no mifindra kokoa ny sarasy COVID-2. Ilaina ve sa tsy ilaina ny fivoana raha ny hevitro ohatra ny fisorohana rehetrarehetra tsisy antony mihitsy tokony anakanina antsika tsy hivoka. Ny ao an-trano koa tokony hanao an'ilay geste barrière tokony hanao geste barrière indrindra ho an'ireo izay mampiseho sorotra aretina. Mahakasika ireo antontanisareo marary ny Covid-19 raisina amin'ny hôpitaly kosa tsy nahazo izany izahay nilaza fa nivorony tompona andraikitra teo anivon'ny hôpitaly be Felatanana avy eo nilaza fa tsy afaka nanome antontanisa satria tsy tany amin'ny toeram-piasany. Vaovao makasika ny sosialim-bahoaka kosa indray velotaraina ny mponina ety Anosipatrana amin'izao fotoana izao satria dia zara raha mandeha ny rano eny amin'ireny paompin-drano ireny. Fanadihadiana natao ny noro fitiavana sy tahiriny aina ranariny ireny. Telo androandroany izay toy izao hita amin'ny sary izao ny fandehanan-drano eto amin'ny paompin-drano Anosipatrana. Tsy maraka ny filanimponina intsony izany, matsiaro sahirana ny vahoaka satria kilometatra maro vao mahita rano. Be zay fa tsisy rano dia mangataka rano ao an-tranon'olona. Andavamamba matsaka. Mahagaga hoe ny olona mandeha nefa io reriny tsy mandeha. Tsisy mihitsy androany. Zao zay vao mba tsaka firandro zay. Zay zany mivarotra kompoze ny asanay. Dia tsy manao mihitsy zay amin'izao satria ny rano tsisy. Ny etaetana ny tompona andraikitra zany dia mba hijerena akaiky an'ilay rano satria hitanao anatin'ilay aretina zany zao ilaina mifadiovana. Mivoaka miditra ianao ilaina misasa dia ilay androko koa anatin'ilay hoe fotoana tena ilana rano zany zao e. Tondram-panjakana zany mba hanatevina n'ilay pression-na rano aty aminay aty fa indraindray izy io mahazo dia indraindray tsy mahazo. Zay zao dia tsisy hohaniny va dia mandranakay. Fanoloana ny fantson-drano eto Anosipatrana no antony mahatonga ny fandehanany eto. Efa 20 taona mahery aty aoriana vao nisy indray ny fanoloana fantsona toy izao. Ny Afrikanina Tatsimo no misana ny fanamboarana. Mpiasa mandina ny 420 no miara-misala amin'ny fanatanterahana azy. Amin'ity faran'herinandro ity no vinavinaina ho vita ny asa. Rehefa manoro fantsona efa tranainy zany le reto Afrikanina Tatsimo reto
dia misy bypassy aloha ataony zany hoe io bypassy io a mba tsy hatapaka an'le ranon'ny olona fa mandeha foana le ranon'ny olona na dia kely ary zany fandehany zany hoe mahazo rano foana zany le olona dia eo am-panatanterahana zay a fanoloana an'le teo ngezabe dia tsy maintsy alefa bypassy daholo aloha ny ranon'ny olona tsirairay le bypassy nefany a tsy dia maharaka loatra le filan'le vahoaka zany. Ankoatrana nosipatrana anisan'ny toerana anaovana ny fanamboarana ny resaka fantsona toy izao ihany koa Antomadinika, Ankady fotsy, Ambondrina, Antsakaviro izay mitotaly 7 kilometatra. Lafim-baovao ahafantateraka kosa indray tamin'ny 17 ny volana May lasa teo tamin'ny sabotsy no nankalazana ny taom-baovao nimerina ho an'ny zanatra navalina Anosimanjaka. Tsy nisy ny hetsika firavoravoana ankalamanjana noho ny Covid-19 na izany aza ho fanamariana ny fiandohan'ny taona amin'ny fanisan'ny taona hatramin'ny andron-dralambo izay arahany fikambanana zanatra navalina dia nisy ny fizarana koba natao solona mofomamy ho solon-kena mitampihavanana ny ivon'ny taom-baovao nimerina no tanterahan'ny filohan'ny fikambanana. Samy nanao ny fombafomba sy ny lanonana tsirairay avy isan-tokantrano ny mpikambana sy ny taranadra navaly tsy mitovy amin'andriana rehetra. Lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nanapa-kevitra ny anafoana tanteraka ny ame anara-pahasalamana any amin'ny i Japon satria raha ny nambara ny Prime Ministre Japonais androany dia efa voafehan'izy ireo ny valanaretina Covid-19. Andeha hoarantsika ny andindinin'izay eo amin'ny tanteriny nomena Andriamanamisata rindratsary ny Mathieu Princy. Nanomboka tamin'ny 7 aprily zareo Japonais no niditra tao anatin'ny fihibohana. Raha ny antotanisa dia mahatratraraka amin'ny 7,500 sy iray alina ireo olona mitondra ny tsim-karetina ary 3,700 ny isan'ireo maty. Raha araka ny lahateny nataon'ny Prime Ministre Japonais ny maraina teo dia hiala tanteraka amin'ny amena ara-pahasalamana mihitsy izy ireo. Ny antony dia tokony efa hiditra hanarina ny toe-karena amin'izay. Tsy ny any an-toerana irery ihany fa maneran-tany satria ny Japon dia firenena fahatelo izay mpamokatra indrindra. Tsy nampitovy ny fepetra ny fihibohana tamin'ny kontinanta Europeanina sy Amerikanina kosa ary zareo any Japon kanefa dia nampirisika ny rehetra izy mba hijany any an-trano ary mba hanidy hatrany tokantranony. Andesitsika mamarana ny fampalalam-baovao amin'ny ity niany ity dia andeha hoarahantsika ity fanadidina raiky ity izay ampatsiahivana fohy ny tantara. Nomena Andriamanamisata no mitatitra an'izany eo amin'ny rindratsary ny Andry Rakotomalala. Toy izao ny endrika ilay lam-pamasoandro raha toka vita soamantsara. Rehefa nalefa sesitany ny mpanjakarana valina fahatelo sady nozanahan'ny frantsay isika dia tsy tafatsangana intsony izany. Izao endrika izao no tokony mijoro raha tena misy tokoa ny fanajana ny vakoka. Hitanao misy itovizany ve ity lapy ity sy ilay kolizea hatsangana eo amin'izao izay terena ho eken'ny malagasy. Izay ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tahaka ny mahazatra dia misy ny horonan-tsary izay atolotry ny fahitalavitra MBS. Ho amin'ity niany ity dia arahantsika ny andiana horonan-tsary izay mitondra ny lohateny hoe polisy akademika ny andiany fahafito no arahantsika androany izay misy an'ilay hoe mission à Moscou. Karazana horonan-tsary action comédie izy io ary ahitana ny ireto mpilalao ireto dia Michael Winslow sy George Gayens no misoma ao anatin'izany horonan-tsary izany. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray. Samy mandry mafo aby atsika tompolay sy tompofavy.